finoana amintsika ny fahasoavan'ny tompo. Mitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra araka ny Salamo 8:1 hatramin'ny 4. Salamo 8:1 hatramin'ny 4. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: Jehova, toroy ny lalany didinao aho dia ho tandremako hatramin'ny faran'izany. Meo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandihano amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Amporisoa ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho an'ny fieremany. Avelio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovy ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Mivavaka isika. Nomenao andro vaovao ary fotoana vaovao izay Andriamanitra. Ionana aminao amin'ny tony fiarahamandinika soratra masina itony. Menao koa fahavelomana ary miaraka amin'izany ny famindramponao vaovao. Manatrefy ianao anay, no ny haben'ny fitiavanao metenena aminay araka ny fombanao. Ary ahatanteraka izany dia tovy aminay ny teny, fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Sotra Jesosy Tompo. Amen. Korintiana 2:5 manomboka eo amin'ny 9:90 hatramin'ny farany. Korintiana 2:5 9:90 hatramin'ny 1:20. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika. Ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahadisoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, mbola manamafy ny etaetanay izahay mba nirahanao ny fanahy masina, hitarika anay mandritra ity fotoana ity, ary ny asanao hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, dia ho voninahitranao ny tombonay, tsy amin'ny fahalalana ihany, fa amin'ny fiainana indrindra koa ny teny izay ampitainao aminay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eto indray ary tsika anoloana ny Korintiana 2. Menanareo ny fitenenana. Toko 13. Amin'ny faran'ny boky hitantsika eo amin'ny drafitra rehefa avy eo, fa nametrahan'ny Korintiana fisalasalana fanenjehana koa aza fiampangana Paul ny hoe tsy tena apôstôly, ary dia mametraka ny fiarovan-tenany izy any amin'ny faraparan'ny boky. Korintiana 2. Tamin'ny manodidina ny taona 750 nanoratana ny epistily. Vakio kely ilay andinin-tsoratra masina. Dia aleo vakiana kely. Anaty finosana ilay izy ao amin'ny baibolintsika. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana.
toko fahavalo sy fahasivy fanentanana ny famorim-bola tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Ao andao indray ary sika aloha 2 minitra kely sisa ny ananantsika amin'ity fandraisam-pitenenana ity. Misy andinin-tsoratra masina tena manamarika antsika fiangonana avy ao na manamarika anao manokana. Ampoanao ny fahasoavako aiza ho aiza dia inona koa? Voageja manodidina. Iny ilay famakitsika ao anatin'ny fahoriana indraindray. Iriko mpandrankitra anaty vilany tany. Manan'izao rakitra zao anaty vilany tany izahay dia voatanisa ao daholo. Maty nefa velona. Potraka nefa tsy nafoy. Jonio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Aiza ny misy an'izay? Toko 5:1. Rehefa amin'ny fahoriana izany matetika io dia soratra masina vakiana mialoha. Jereo ny liturjia rehefa nomboka ny fampohavana manjoa dia ao anatin'iny famakiana soratra masina iny mbola mipetraka aloha ny fiangonana fa hira vao mitsangana. Fa antsika moa matetika any amin'ny fiangonana any rehefa fahoriana dia tonga dia mitsangana daholo ihany. Fa jereo ny liturjia fa rehefa hira vao mitsangana fa vakiana aloha iny ary anisan'ny voatolotra ho vakiana iny azo ifantenana. Mampianatra ny liturjia ihany aloha izay. Izany ny fiarabana nataon'i Paoly. Io zany azontsika raisina ho fiarabana apôstôlika koa amin'ny fotoana hanomboantsika fampompivavahana. Eo indrindritsika izao androany. Tena tsy hoe antsika tsy enjero fotsiny io fa tsy maintsy ho fiainantsika io raha kristianina tena izy sika. Olom-baovao efa lasa ny zavatra taloha. Eny ary ny oatra kely ny fotoanantsika. Hiditra amin'ny antsipitsipiriany manoloana ny taratasy isika. Ankoatr'izay nambaranareo toa dia mafisana ity taratasy ity mombamomba ny boky ny Korintiana 2 dia eo zany aloha sika izao. Mpanoratra dia Paoly apôstôly. Misy fisalasalana moa zany fa indray dia hoe tany Filipy, tany Makedonia, fa eo amin'io taizany misoratana izy. Misy soratra hoe mety tany Makedonia arak'ireto andinin-tsoratra masiny reto. Ny Korintiana 2:7-5 hatramin'ny 7. Ampiny ny toko 2:17, ny toko 7:2 izay tsy ao amin'ny taratasy eny aminareo, sy ny asan'ny apôstôly toko 20:1-2. Raha ireo zany atambatambatra dia manamafy kokoa ny hoe Makedonia. Fisalasalana moa eo amin'ny mpandinika efa hitantsika iombenimbeny rehefa manao fandinihan'ny soratra masindaka izao sika efa misy foana ny hoe mety ho tamin'ny taona izao, mety tary na tary. Ao ny asan'ny apôstôly toko 2:7 izay tsy vakintsika moa fa atao ventimody any an-trano. Ny toko 7:2, ny asan'ny apôstôly toko 20:1-2. Ampin'izay ao amin'ny taratasy manoloana antsika dia azo anatsoahana fa mety ho tany Makedonia no nanoratany Paoly an'ity taratasy 2 an'ny kristianina tany Korinto ity.
ampatsivina fa ny fiangonana tany Korinto dia namakina lay tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly ny taona 350 450 taorianan'ny Kristy. Izany hoe tokotoko no taorianan'ny 20 taona eo eo taorianan'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia nandeha nitory tany Korinto Paoly apôstôly. Araka ny fandinian'ny mpandinika ihany, ny Korintianina voalohany dia tokony ho nosoratana 2 na 3 taona taorianan'izay. Ary ity boky ny Korintianina faharoa ity dia tokony nosoratana 2 taona taorianan'ny Korintianina voalohany. Raha ataontsika izany ny kajikajy dia manodidina ny 750, 850, 750 taorianan'ny Kristy nanoratana ny Korintianina faharoa. Fanorenana ny fiangonana ataontsika hoe 350 taorianan'ny Kristy. Epistily voalohany 2 taona taorianan'izay na 3 taona. Ataontsika hoe 550 na 450. Ny Korintianina faharoa 2 taona taty aoriana, izany hoe tokony ho any amin'ny 750 na 850 taorianan'ny Kristy no nanoratana azy. Inona no nanoratana ny boky? Voalazany namantsika teo fa ny Kristianina tao Korinto dia voalohany nisalasalany amin'ny maha-apôstôly an'i Paoly apôstôly. Nosoratany ity boky ity ho fametrahany indrindra ny fiarovany ny maha-apôstôly azy. Ny faharoa, epistily nampalahelo ny Korintianina. Ny epistily voalohany soratan'i Paoly, hitantsika izany eo amin'ny fiandohan'ny Korintianina faharoa, satria tena mahery fiteny Paoly dia nalahelo ny fiangonana. Ho fanarenana an'izany koa no antony nanoratana ity epistily ity, ka somary no alefahany ny fomba fiteny tamin'ny Korintianina ato anatin'izao taratasin'izao. Napetrany atao anatin'ity boky ity koa noho ny tsy fahamatoran'ny fiangonana tao Korinto ny amin'ny atao hoe fanolorana. Milaza fahanao nefa tsy hanao akory. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko 9 dia hoy izy hoe rahavitina dia hoe tena manoratra aminareo fa sao dia miteniteny fotsiny nareo nefa tsy hanao akory. Za nefa mandokandoka anareo any amin'ny Makedoniana ka mba ataovy re mitaizany amin'ny fahafoizana izy. Ary rehefa hoe hanao dia hanao tokoa. Antony nanoratana izany ny toko 9 sy ny toko 7 hitantsika eo amin'ny drafitra moa dia izay toetra ny Korintianina izay tsy nanana finiavana loatra hanolotra. Ao amin'ny Korintianina voalohany aza moa izy dia le manao hoe za velominareo ary hafa nareo ohatran'ny mahihatra be dia lasa izy nanao lay. Misy an'le hoe ny mitory ny filazantsara dia velomin'ny filazantsara, ny aza manakombana ny vavan'ny omby mively vary. Fa tena nanana an'izay toetra izay ny fiangonana tao Korinto ka nitaizany amin'ny atao hoe fahafoizana amin'ny toko 9 sy ny toko 7. Antony nanoratana izy ity koa dia ny fanehoany ny fifaliany. Teo izany no hoe fanalefahan'ny taratasy vokatry ny tatitra nataon'ny Titosy, fa fanehoany fifaliany koa ampahany amin'ny fahafantarany fa na dia mitaraina ho nalahelo naty firankososana tezitra ny Korintianina no ilay taratasy mahery vaika voalohany dia nandray ny fampianarana ihany izy ireo. Izany moa indraindray dia fombantsika fiangonana. Tezitsika rehefa tenenina eo mafimafy fa mandray ihany ny fitaizana isika. Dia izay ny trangan-javatra tao Korinto. Raha nandray ny taratasy voalohany dia nisy ny alahelo sy ny fahatezerana noho ny teny mahery nataon'i Paoly. Sainga ny tatitry Titosy kosa dia nilaza hoe noraisin'ny fiangonana tao Korinto ilay taratasy sy ny fampianaran'i Paoly. Inona no mampiavaka n'ity boky ny Korintianina faharoa ity? Rehefa manoratra Paoly dia voalaza teny hoe hita ny fihetsem-pony manatona kokoa
ny fiangonana nanoratany ny ananatona kokoa ny korintianina izy zany na dia any amin'ny fiarovan-tenany aza dia hita hoe somary malefaka izy fa tsy hoe za tena apôstôly fa malefaka izy any amin'ilay fiarovan-tenany olona nampangany izy tsy atokisana izy anefa mamaly amin'ny fahatsoram-po ny fiampangana azy. Hitantsika ato ny fisongadinany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra izay natolony atsika maimaimpona tao amin'ny Kristy. Ilay Andriamanitra mihitsy no manatona amin'ny alalan'i Kristy ka mijery atsika ao amin'ny Kristy, tsy mahita atsika toy ny mpanota intsony fa mahita atsika efa voadio, efa voamasina, efa voavela elo. Zany hoe raha io Kristy eo ambony hazo fijaliana avy ambony Andriamanitra mitaratra dia tsy mahita mpanota intsony izy fa mahita efa vaovao, efa feno fahamasinana. Jereny avy eo amin'ny Kristy zany sika dia olona efa hafa mihitsy. Izay no mampiavaka an'ity boky ny Korintianina faharoa ity. Ankoatran'izany moa dia izy ihany no mivoy an'ilay hoe rakitra anaty vilany tany, ny faherezana ao anatin'ny trangan-javatra tena mampahory, mampijaly ary ilazan'ny zavatra mifanohitra amin'ny trangan-javatra iainana azy. Voageja manodidina nefa tsy tery. Enjehina fa verevitra fa tsy mamoy fo. Enjehina nefa tsy nafoy. Nona nefa voky mba totoizany eo daholiko. Drafitra tsotra efa navoaka antsika tao anatin'ny fandraisam-pitenena teo ihany ireo fehi-kevitra araka ny drafitra. Ny toko voalohany hatramin'ny toko fahafito dia fifangaroana soratra maromaro. Eo aloha ny fiarabana ny tonony namantsika teo eo ny mandimby eo ny filazan'ny fiaretany ho an'ny fiangonana tamin'ny fitorianany filazantsara, ny fampianarany ny fototry ny filazantsara izay manandrify antsika indrindra ato anatin'ny mofinaina. Kristy mampiavana antsika tamin'Andriamanitra na dia tena hoe mpanota aza isika. Ny fampianarana manokana ho an'ny Korintianina ato ilay misy an'ilay hoe aza mety asiana zioga tsy antonona, betsaka ny fampianarana entin'ny Paoly apôstôly ato. Ny 8 sy ny 9 dia fampianarana na fitaizana ho amin'ny fahafoizana. Ny 10 hatramin'ny 13 dia fiarovan'ny Paoly ny maha-apôstôly azy, ilay atao hoe apôlôjian'ny Paoly, teny fiarovantena ny Paoly apôstôly manoloana ny fisalasalana ny maha-apôstôly azy na ny fiampangana ny fisandohana maha-apôstôly. Apôlôjia moa no ilazana azy amin'ny mpandalina teolôjia. Ny toerana misy ny texte manoloana antsika aiza ho aiza ity toerana ity, aiza ho aiza ity texte ity. Korintianina voalohany Korintianina faharoa toko 5:1-10 hatramin'ny 2:20 dia ao anatin'ilay misy ny fampianarana nataon'ny Paoly ho an'ny kristianina tao Korinto ary indrindra movoy ny votoatin'ny filazantsara. Inona marina ny tena atao hoe filazantsara? Ny 9:20 hatramin'ny 2:10 dia mivoy ny amin'ny hoe olom-baovao ao amin'ny Kristy sy ny hoe fampihavanana amin'Andriamanitra. Inona ary ny lazaina amin'izany? Donc jerentsika ireto ary ny foto-kevitra misy anankitelo ireo. Fanavaozana tanteraka ao amin'ny Kristy. Ny filazana hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, dia tsy miteny hoe lava volo taloha dia nitapahana, tsia.
na hoe namboamboarina teo fa tena lasa zavatra vaovao mihitsy. Zay ho idika teny hoe olom-baovao io, tsy midika hoe namboarina le teo aloha. Tsy inona moa zany le nidiniantsika tamin'ny tsy fikojana fa jero tsara ny tapany faharoamany ma hoe efa lasa ny zavatra taloha, manazavanyilay hoe olom-baovao zany lay fehezanteny faharoa. Aiza izy to? Raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Ilay dikan'ilay hoe olom-baovao dia tena hoe zavatra vaovao mihitsy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Tahaka ny hoe noravaina le teo ohatran'ilay trano etsy akaikin'ilay téléphérique etsy, dia novaina vaovao mihitsy. Fa za moa zany dia mbola tia ihany, mbola io ihany ny vatanao, fa ny tontolonao ny mombanao ny fiainanao tsy hainao taloha mihitsy. Zay le Damasco sy ny Paul dia tokony hatsapirovatsika koa hoe taiza renao le tena niove, e tena ina moa zany kiondalana lehibe, tena hoe tsy antsony azany efa toeraka hafa mihitsy, ohatran'ny tsindretra lasa angidina. Efa nilazaina anareo moa zay, iza nandeha ny tantaran'ny tsindretra. Manontany katekomenina tsy mahafantatra tsindretra, manontany tsindretra ao amin'ny dinika batiza tsy mahafantatra. Tena tandrenivohitra mihitsy ho reto zanak'isotro fitiavany reto. Inona ny tsindretra? Lazao fahitao indray. Inona ny filazan'ny larva? Ohatra hoe ny landy dia larva ninona? Ohatra hoe ny fanday dia larva ninona? Lolo. Dia ny tsindretra larva ny angidina. Iny zany no miofo tonga angidina. Aiza monina ny tsindretra? Ary aiza monina ny angidina? Sao dia mbola any anaty rano? Tsy makeny tsony mihitsy ve? Maty io izy raha vao any anaty rano. Ie, zay mihitsy le izy. Misy fanazavana fanampy be mihitsy ato hoe miela ny tsinona lena dia tsy eny ary. Za dia manana maromaro ohatran'ity. Sary angidina izy ity. Zao ilay hoe olom-baovao dia azontsika hazavaina amin'ny alalan'ny fiainan'ny angidina. Raha mbola tsindretra izy dia nonina tany anaty rano. Izay moa lazaintsika teo, lazaina tamintsika teo. Rehefa niofoka izy tonga angidina dia tsy hafamonina any anaty rano intsony fa tonga nira hoe miriorio, fahazatolona amin'ny any ankadiny efa rany. Eny amin'ny rivotra izy manidina. Fa izao indraindray izy dia misaodisaody eny amin'ny rano eny ihany. Maninona? Mikifika dia lasa. Zany koa fitenenana malagasy zany satonon-kira. Mikifika izy dia lasa, mikasoka kely izy dia manakifika dia lasa, manakifika ny rano dia lasa indray. Zay mihitsy ilay olom-baovao ao amin'ny Kristy. Voalohany ny tontolony tsy izao tontolo izao feno fahazarana manota na fiainan'ny mpanota intsony. Tena vaovao mihitsy izy, tsy velona amin'izany intsony izy. Efa niofoka izy, efa tena hafa mihitsy ny endriky ny angidina mihoatra amin'ny tsindretra. Misy saritsariny fotsiny ao ohatran'ny hoe ilay sariko tamin'izaho mbola kely, mbola ohatrohatr'izay ihany. Fa za efa hafa mihitsy.
tsy velona tsony fa raha sendra nikasiko atao dia akifoko iny dia lasa ery amin'ny tontoloko indray tontolo efa hafa mihitsy efa misidina ambony tsy teny hoe ny lanitra tsy velona ao anatin'ny onaonan'ny fahotana intsony ny olom-baovao ao amin'ny Kristy efa lasa zany azonao tenenina zany hoe taloha zany azonao tantarana zany hoe taloha dia zao any amin'ny toko vavahana sasany moa dia zany indrindra ny atao hoe tena niovy ty olona ty santionena anankiray mpiovanina lazay dia hoe niovy izy mizatra sasany nefa mety mbola tsy niovy akory fa misy fiainana tena hafa mihitsy iainanao ary tsy velona any amin'ny tontolonao taloha tsony ianao noho i Kristy niditra teo amin'ny fiainanao noho i Kristy ny ekenao hiditra teo amin'ny fiainanao izay ilay hoe olom-baovao tena tontolo hafa mihitsy olona hafa mihitsy raha mijery ianao dia hoe tia ny endrika ihany avant après dia azo fijaliana eo anelanelana eo fa tsy hoe brochine akory na produit de beauté samihafa fa ianao talohany nandraisanao any Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana ianao taoriana nandraisanao any Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana ny angidina mbola tsy ndretra izy nivoaka avy any anaty rano dia sary zavaboary hafa mihitsy izay ilay olom-baovao tena fiainana miova fo vaovao fiainana vaovao ina koa ny zavatra faharoa ery amin'ny andininy 9:10 amin'ny anara-tompo Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Andriamanitra ny loharan'ny fampihavanana ary Kristy no nataony ho mpampihavana. Izao ny tsarovy hoy ny soratra masina amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona no manao hoe isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Io zany ilay fihavanana biblika. Ny nahatsiaro fananaovana fahadisoana no manatona. Andriamanitra izay nanaovantsika olombelona fahadisoana nanota teo anatrehany tompo isika. Izy no nanatona antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Izay nitsimbadika amin'izany ny fiainan'ny tsindretra. Ianao na fahadisoana iny raha tsy milela-paladia iny tsy havelako mihitsy. Fa ny ara-biblika ny araka an'Andriamanitra ny nanaovana fahadisoana ka nahatsiaro nalahelo voadona mafy no manatona. Iny le efa any amin'ny Matthieu 7:20 hoe misy ozy ny disadisa dia endana manatona. Manatona azy mangingina. Izay ary ny anankiray araka an'Andriamanitra koa tsy misy ny hoe eny ary fa dioviko ianao meko ny zanako latsaka ny rano eny adio anao afaka amin'ny fahotana dia samy maka ho azy isika. Nitoyan'ny famelan-keloka araka ny Baiboly dia inona? Fihavanana. Fa tsy misy ny hoe za mamela ny elony fa hoaka sam'izao. Tsy biblika izany. Fa rehefa navelanao ny elony dia fihavanana ny toyan'izay fa tsisy fihavanana tsisy famelan-keloka mijanona eo zany raha ny Baiboly. Namela heloka ny tompo ary dia tonga tamin'ny fametraha-pihavanana vaovao. Namela heloka atao amin'ny Kristy. Kristy izay nitondra tamin'ny fihavanana. Atao zany ny fampihavanana dia mamela ny elony ve ianao? Ie, sady misy ranomasy ny tete. Fandray sary tanana. Alao sam'izao loka. Namody mifandray tanana. Dia ahoana zany ny toyany? Tohizana ihany ny divorce. Diso be zany. Tsy biblika zany. Tsy mijanona eo amin'ny famelan-keloka ary havana ny fanatonan'Andriamanitra ny zanak'olombelona fa tonga amin'ny
fihavanana. No raisy no zanany indray sika fa tsy hoe avany fotsiny no ny amin'ny Kristy nandatsaka ny drana teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ilay hoe misongadina tao amin'ny Korintianina faharoa ny fahasoavan'Andriamanitra mamitra mpihavanana amintsika mpanota tao amin'ny Jesosy Kristy. Votoatin'ny filazantsara ary manoloana antsika eto any andininy 7:20 7:20 sy 7:20 milaza indrindra ny amin'izany. Eo amin'ny andininy 20 sy 1:20 raha vita fihavanana tamin'Andriamanitra ary sika voavela ny helitsika, vita fihavanana tamin'Andriamanitra sika dia inona ny toyany? Mbola misy toyany koa, ambasadorn'ny Kristy sika. Koa dia iraka solon'ny Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Raha ohatra izany ka mandeha kely sika any amin'ny fiainana ara-piarahamonina, ny atao hoe iraka solon'ny Kristy ery amin'ny vodopety izay hoe ambasador, inona ny anisan'ny andraikiny? Tondra hafatra ohatra hoe ambasaderantsika any Chine ohatra. Inona ny asan'ny olona io? Za tsy miteny loha hoe izy olona io fa fantatrareo izany olona izany. Inona ny asany? Mikarakara ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ilay firenena soloany tena sy ilay firenena anirahana azy. Raha lazaina izany hoe ambasadorn'ny Kristy dia mikarakara ny fampihavanana ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azonareo ve? Izay ahoana ny ifandraisan'ny fireneko amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ahoana ny karakarako ny fihavanan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanjakana misy ahy? Ambasadera zany, fa tsy hoe ao amin'ny tokantranoko ihany fa haitsika tena tonga amin'ny hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Ambasaderan'ny Kristy isika eto. Kristy izay nikarakara ny fihavanana tamin'Andriamanitra dia isika ny mandimby azy. Dia tsarova izany fa isaky ny mandeha ianao dia iny raha matoa ambasadera, iny andre matoa ambasadera. Ataovy izay havanany manodidina anao amin'Andriamanitra. Karakarao tsara ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Misy taratasy ilaina ve? Ie, taty daholo atota taratasy ny fahotanao. Tena mpanota ianao mibebaka. Ohatran'izany ilay fikarakarana ny fifandraisany. Izay no anjarantsika. Fanendrena ho ambasadorn'ny Kristy, ny mpino rehetra dia antsoina ho solo-tenan'ny Kristy amin'izao tontolo izao ka hitory ny famelan-keloka sy ny fampihavanana. Inona ary ny zava-misy ankehitriny tarafin'izao soratra masina izao? Amin'izao andro iainantsika izao dia maninona? Mbola maro ny olona tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Misafidy sy hihavana amin'Andriamanitra. Okaloha, mbola tsy amin'izany mihitsy aloha izao, mbola tsy hibebaka ny dikan'io. Mbola tsy ilaiko izany famelan-keloko izany. Tsy mahamaiky aloha izany an'olo tena ho an'ny tompo izany anaiky ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka hiaiky fahotana dia handray ny famonjena. Tsy lahara-pahamehana aloha izany. Mbola misy izany. Mety eo amin'ny ankohonantsika, mety eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny fianakaviana. Zavatra tsy mahamaiky izany. Fa ho antsika izany dia irahantsika arak'izany ataovy ilay iraka ampanaovina antsika fa ambasadera sika eto. Ataovy tonga amin'ny fibebahana, handray famelan-keloka ka hihavana amin'Andriamanitra sy ho tonga ambasadera tahaka anao koa ny manodidina anao. Solo-tenan'ny Kristy ety an-tany isika. Izay ny sarin'ny fiangonana. Isika no
Kristy hitany manodidina antsika tsy hoe Kristy kely mandehandeha ndraitrensika fa tena hoe ny fiainantsika dia mitory any Kristy, ny momba antsika dia manambara ny Kristy ary andresinahitra olona sahady hiavana amin'Andriamanitra. Olom-baovao amin'ny Kristy dia tokony ho voamariky ny fiovana eo amin'ny fiainany, tsy amin'ny teny fotsiny fa tena hoe ny fanaony. Teny izany ve isika olon'ny fiangonana tena efa voamarika eo amin'ny fiainanao ve zany hoe fihavaozana tanteraka, miala amin'izao tontolo izao maka amin'ny tontolon'Andriamanitra, miala amin'ny tontolo ny fahotana maka amin'ny tontolo ny fahamasinana, miala amin'ny tontolo ny heloka maka amin'ny tontolo ny fahamarinana. Izay ilay Romanina toko 5 hatrany amin'ny toko 7. Tsy mpanompo ny otaintsony fa mpanompo ny fahamarinana. Ndao isika amaly ny antson'ny tompo hiverina amin'ny soratra masina. Soratra masina izay nodiniantsika dia manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tena olona hafa mihitsy ianao, tsy velona amin'ny tontolonao talohany nahalalanao sy nandraisanao ny Kristy. Ny soratra masina diniantsika dia manao hoe tsy mijanona eo amin'ny famelan-keloka ny asan'Andriamanitra nanatona antsika tao amin'ny Kristy fa tonga amin'ny fampihavanana. Tsy havan'Andriamanitra fotsiny ianao fa tena zanak'Andriamanitra. Tena tsapanao ve ny mahazanak'Andriamanitra anao? Makany amin'ny Jaona toko 1:12 isika manao hoe izay rehetra nandray azy dia menery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Efa tena zanak'Andriamanitra ve ianao? Mbola makany amin'ny Jaona toko 7 koa isika resaky ny tompo tamin'ny Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ianao tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Efa nandalo ny fahateraham-baovao ve isika fiangonana, isika tonga eto? Efa tena olom-baovao ve ianao? Efa zanak'Andriamanitra ve ianao? Tsy havany fotsiny fa tena ankohonany. Izay ilay 9:20 sy 9:20. Sao latsaka foana ny rahan'i Kristy fa ianao mijanona teo amin'ny voavela heloka fa tsy tonga zanak'Andriamanitra. Inona koa? Tena efa ambasadera ve isika? Ndao hiverina amin'izany soratra masina izany. Tendrentsika ho ambasadera ny Kristy etỳ anivon'izao tontolo izao. Hatraizany famitanao ny iraka. Sao dia afaka 100 andro dia tsy nahavita. Tsy nahavita ny iraka isika ataony tatitra. Fa vitao ny iraka mahambasaderanao, ampihavanao amin'Andriamanitra ny manodidina anao. Rehetra ny fanontaniana ho saintsaintsika izay hoentintsika ny an-trano moa fa tsy ho vitantsika eto ny ora. Inona ny dikany hoe olom-baovao amin'ny Kristy eo amin'ny fiainanao manokana? Manaova tamberina, manaova tombanezaka, taiza ho aiza ianao tamin'ny taona firy? Ary nanahoana ny fiainanao? Taoriana ny nahafantaranao ny filazantsara, nitoriana taminao ny filazantsara, ka nandresy lahatra anao, naharesy lahatra anao, anaiky ny fahafatesan'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana, hibebaka, handray famelan-keloka, androso amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra. Nanahoana ianao taty aoriana? Tena manana fiainam-baovao ve ianao? Tena tsaroanao ve fa olona vaovao mihitsy ianao? Bika aman'endrika ao no mety tsy miova, mety ny lava fotsiny ianao na ny ngezangeza, fa io ihany ianao io. Rehefa jerena ny sarinao 10 taona na 20 taona lasa dia ianao ihany io. Fa tena hoe tontolo hafa mihitsy ve ny misy ianao ankehitriny? Tsindretra sa angidina ianao sa tsy misy mihitsy sady tsindretra ny angidina pastera? Tsia, na ianao tsindretra na ianao angidina. Ahoana no azonao anehoana amin'ny fiainanao andavanandro fa Andriamanitra no mampihavana? Tsotra io aza miadiady aman'olona. Araka ilay lazaina hoe ny mampiady dia mora fa mampihavana sarotra.
ka raha tsaronao fa sarotra no ampiavana atompo amin'ny fiainanao aloha aza miady aman'olona dia rehefa avy eo mampiavana. Manaraka amin'ny maha-ambasadorin'i Kristy antsika, ahoana no heverinao ahafahanao mitondra fampihavanana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, fianakaviana, fiangonana, fiarahamonina, ary ampiana hoe mitondra fampihavanana amin'Andriamanitra. Ireo saintsaintsika dia raha mba mifandinika nareo menakavy kely any tokantrano, asio valin'ireo fanontanian'ireo dia hitanareo hoe androsiny fiainam-panahintsika miainga amin'ity anjara mofinainantsika ity. Mivavaka isika dia mbola misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra satria nanatrika anay ianao, nitarika anay ianao, ahatakarana indray ny tianao ambara tamin'ny anjara mofinaina ny fiangonana tamin'ity anio ity. Engane ho tsaronay tokoa fa efa olona vaovao izahay tsy velona intsony any amin'izao tontolo izao feno ota sy fahamaizinana, feo amin'ny tontolo ny fahamasinana sy ny fahazavana dianao Kristy. Engane ho tsaronay fa efa vita fihavanana aminao izay ary tsy havana fotsiny fa tena ankonanao Andriamanitra, zanakao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay ade tsy nanota azy dia nanaiko ota ka nanolotra ny tenany ho faty teo amin'ny azy fijaliana. Ingane ho hainay ny mamaly ny antsonao ho ambasadorin'i Kristy ety amin'izao tontolo izao, hitondra fampihavana sy fampifandraisana ny olona tsirairay mifanerasera aminay aminao Andriamanitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Eto izahay dia mametraka eo am-pelatananao indray ity tontolo andro ity, mba ho tontolo andro feno fahavitriana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, ho feno fifaliana irahana aminao tompo eo am-panatanterahana ny fandaharam-potoana rehetra, ary andray fitahiana avy aminao koa izay amin'ny ezaka ataonay, dia ho vavolombelonao indrindra ka hampihavana ny olona aminao. Mivavaka aminao andreo ankonanay, vady na zanaka, na izanaiza misy azy ireny, lavitra anay na ao amin'ny tokantrano misy anay ankehitriny. Ianao hijery azy amin'ny masom-pitiavanao, hiaro azy manodidina manoloana ny fakapanahy azo anay ety amin'izao tontolo izao, ary tena hampahatsiaro azy ny maha olom-baovao azy ao aminao Kristy, efa lasa tokoa ny zavatra taloha. Androso hatrany izahay tsy hiara-panahy ihany fa niara-tsaina, niara-nofo koa. Apetraka eo am-pelatananao ny firenenay. Ianao Tompo mahalala ny efa hataonao amin'ity firenena ity, matoky anao izahay, matoky anao sy ny fahendrenao ary ny fitiavanao ao ny fiangonanao manerana ny tany, indrindra ireo fiangonana mijoro any amin'ny tany misy ady, any amin'ny tany feno fahantrana, any amin'ny tany feno fahalovana sy faniavana. Tompo, mamangy ny mpitondra fihavana ka mampahereza azy ireny, mamangy ireo misionera ka ataovy mahita ny lalaka zorana izy, na dia mety misy ny fanenjehana azy. Mamangy ireo evanjelisitra rehetra, ary tononay amin'izany ireo evanjelisitra miasa manerana ny Madagasikara avy amin'ny FJKM sy any ampitan-dranomasina manangana ny vondron'olona miara-mivavaka isan'isany avy. Dia ahery ao aminao izy ireny ry Tompo. Petraka eo am-pelatananao ny fiainam-panahinay manokana, mba handroso hatrany koa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay anio ny hanina sahaza ao anay, ary mamela any heloka ahy taky ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Izao hanome maimaim-pona amin'ny loharano aina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no andovo izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Ho koa ny Tompo, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Amen.
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.